Anisany mampiavaka ahy koa zaho candidat izay natolotsy Jesosy ny fanafahana ny vahoaka indrindra fa ireo mahatra rehetrarehetra zany hoe mahatsapa ny fijaliantsika eto Madagasikara ary zay mihitsy mahatonga ny olona zany betsaka moa ny manakina fa naninona nanao propaganda alohan'ny fotoana naninona anao nanao propaganda alohan'ny fotoana zaho te hilaza aminao ry farisy eo mpiatsara velatsy hoy Jesosy taminareo hoe naninona ny lazainareo fa raharahany lalàna ny manasitrana amin'ny andro sabata nefa nareo manino mampisotso rano amin'ny andro sabata ary nareo mamaha ny briky nareo amin'ny andro sabata lazainareo ve taranaka Abrahama zay fa nijaly hatramin'izay teo Jesosy no mbola hoandrasana fa andro sabata zao ka tsisy ranona ry vahoaka malagasy mety ve ny mamonjy anareo alohan'ny fifidianana mety ve sa tsy mety mety ilaza nareo hoe tsy mety zany fa lalàna satria anao fa voky ianao fa misy sakafo ary agnaty tranonao feno gonimbary fa ny anay tsy misy variny aminay ao zahay mijaly mahatra na ny hohanina rapitso aza tsy hita zaho aloha dia mampilaza anareo vahoaka fa tsy atao andraso ry tompoko ny famonjena avelao aho hanavitsy ny vahoaka zasy Jesosy tsy mila miandry fotoana satria efa dondona ny famonjena ary Jesosy efa dondona hanavitsy ny vahoaka malagasy tia anareo Jesosy tia hanafaka anareo Madagasikara Jesosy tia hagnova ny tantaram-piainanareo ka tsy tia handry intsony hoe hoviana ny sitrapon'olombelo amin'ny fifidianana ka Jesosy tsy handry ny sitraponao fa ny sitrapon'i Jesosy ny tanterahana ka izay nahatonga zaho hitanao eto dia efa manao fanambarana fa raha izaho lany filoham-pirenena hiova ny tantaran'i Madagasikara ka eto aho dia manentana anao fidio marika tantandraza ho foloan'i Madagasikara hamonjy hanavitra ny mahatra hanavitra ireo mijaly rehetrarehetra ny 4 mai fa zaho dia milaza aminareo fa rehefa lany filoham-pirenena tsy hisy mahatra intsony eto Madagasikara ho foanako ny fahatrana rehetra ho foanako ny tsy fisina eto Madagasikara ho foanako ny fijaliana izay sy Jesosy niara-hiady handrava ny fahatrana handrava ny tsy fisina handrava ny problème maro samihafa eto amin'ity firenena ity hanova ny tantaran'ny Madagasikara tanteraka zao tenako zao satria iraka Jesosy sy olo-tenan'i Jesosy raha ny zanaka no hanafaka anao Madagasikara ho afaka ianao te ho afaka ve ianao te ho afaka ve ianao fidio Jesosy fidio marika tantandraza foloan'i Madagasikara ho afaka i Madagasikara misaotra anao nanaraka ny fandaharana makasitraka